aty Gaborone vao nizarainy ny Sadeka tsirairay tamin'ny délégation misy tokony aga ilay taratasy mirakitra amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisiny tamin'ny raisin'ny filoham-pirenena ny Sadeka tamin'ny 20 mai tany Windhoek. Ary tao anatin'izay fanomezana amin'ny fanapahan-kevitra zay koa no nanomezandreo amin'ny programme dia ny hoe ny eto Gaborone dia fizarana ny fanapahan-kevitra raisin'ny filoham-pirenena ny Sadeka iny ary ny fanontaniana ny délégation tsirairay ny hevitra izy ireo mihoatra amin'ny fanapahan-kevitra ny Sadeka iny filoham-pirenena ny Sadeka iny dia nyraisina tsirairay izay hevitra zay ary efa nanao programme ihany koa izy ireo hoe rehefa voaray tsirairay ny hevitra ny vondrona politika tokony le 20 zany par rapport amin'iny fanapahan-kevitra Sadeka tamin'ny 20 Mai iny dia arafin'izy ireo dia iny nanaovany rapport zay efa nomanina izy ireo amin'ny faha 20 nanajona zany amin'ny sabotsy zao alesan'ny taona Afrika Atsimo dia any amin'izay zany no ataontsika hoe mianterine farany zany manamafy farany aniny fanapahan-kevitra sy niaraka tamin'ny fangalan-kevitra ny tsirairay teto Gaborone iny. Ny hoantsika zay nanatrika taty moa zany dia efa malala amin'ny akapobeany amin'ny atsipriany sasany ny fandehan'ny fakan-kevitra isa-tokony teto ary efa malala hoe iza no anao soni iza no tsy anao soni ny fedorite eo fa no ny fanajana angambany an'le médiation internationale dia angambany aveloka fa tsy ajarantsika aloha amin'izao fotoanany elo izao ny laza hoe retsy tsy anao soni dia reto ny anao soni fa ny zavatra programme izy zany dia zay interinen'ny sommet extraordinaire de chef d'état de la Sadeka raha amin'ny sabotsy zao ny zava-nisy natao teto Gaborone dia isy andro vitsivitsy aorin'izay ny lanonandehibe fanapatsiny an'io fety route eo satria very etindray fa zay mifanapahan-kevitra ny sommet chef d'état tamin'ny 20 Mai anterinena fety route ary nydrehetrarehetra dia tsy maintsy manaraka an'izay fety route zay araky ny andininy voalohany ao anatin'izay décision zay zany le programme ny fariparitany Sadeka amin'ny nanaovana anty famoahana Madagasikara amin'ny Kristia ny fandraisana ny hevitra ny tsirairay malika androany dia ny fahitana hoe reto zany anao soni retsy ny tsy anao soni dia amafisany validen'ny sommet ny extraordinaire de chef d'état eo amin'ny sabotsy dia vita zay rehetra dia isy andro vitsivitsy aorinan'izay fanaovan-tsonia an'ity fety route. Aiza moa zany tena anaovana sonia le fety route? Ny feo efa mandeha ny Sadeka ny tiandroany ity zany fa mbola tsy fomba ofisialy fa dia aleo foana taterina mivoaka malagasy dia any Madagasikara nanaovana an'izay lanonana fanaovana sonia ny fety route zay fa hitatsika eo any moa zany fa satria amin'ny setra-pirenena raisam-pirenena ohatr'itony eo ampandrasana eo mihitsy vao mahita ny atiny eo vao tena mahalala hoe ohatry zao ny organisation nanaovana Sadeka azy na ohatrandry ny organisation nanaovana Sadeka azy. Andriamato Justin Mananoro ny tiako mareny ngamba dia eo amin'ny teboka fahafito izay nanamafy indrindra fa ny fionana tampony izay natao taty dia nanamafy voalohany indrindra zany fa manohana ilay fiara-midinika le processus malgasy zany ny Sadeka ary ny faharoa makarak'izay dia laza ihany koa izy fa tsy maintsy averina amin'ny fomba aingana arak'izay tratra ny fiherenana tsy hoe normalité constitutionnelle na ny fiherenana ny rafitra feritra ara-dalàna zany manaraka ny lalam-pandrenana ary ny fatelony koa dia miteny izy fa tsy maintsy atao any Madagasikara ny fifidianana malalaka crédible izay isy ny fanaraha-maso ny vonona repéné dia ny firenena mankambana na ny Nations Unies ary ny Union africaine irahana miasa io amin'ny Sadek sy comité international io zany no heverin-jareo fa fepetra tokana ahafahana miverina mitsiny hoe normalité constitutionnelle ary izy moa dia milaza ihany koa fa tokony efa hovonina zany ireo acteur politique malgasy zay mifilazana anazy amin'ny fandraisana anjara izany élection libre juste izany dia ny zava-dehibe moa zany amintsika zany dia hoe efa tsy any amin'ny adivaritra amin'ny seza sy ny ohatran'ny tamin'ny androny Maputo sy Addis Abeba clé de répartition sisa tsony ny mpanany hevitra fa hoe efa fibanjinana no avy hoe ahoana no afahantsika mametraka izay lamina ny fifidianana malaza izay iaraha miasa
amin'ny firenena mikamana ny vondrony afrikana ary nisy sadek zay zany toko hoe zava-dehibe toko azo tsapaitana taorina nyity fekevitra navoaka ny sadek ity inona marina moa zany le atao mbola misy dinika atao ve le amin'ny sabotsy raiky amby folo jona sa hoe resaka hafa mihitsy le izy antsy zany ka tsy misy tsony délégationna malagasy mandeha any centre-taune any Afrique du Sud zany fa fivoriany ohatra le anytany Windhoek fivorian'ny sommet extraordinaire de chef d'état de la SADC zay efa tany Windhoek tamin'ny 20 mai nanapahana an'io hoe amin'ny 11 juin no anaovana an'io sommet io dia alohan'izay nanaovana any Gaborone n'le fandraisana ny hevitry ny entité politique tsirairay avy par rapport amin'le décision niraisana tamin'ny 20 mai dia fitohizan'le fivoriana tany amin'ny 20 mai zany nataony chef d'état de la SADC io ataony Santon Afrique du Sud famaranana sy fa ino moa zany miantériner mivalider an'le décision sy zay par rapport amin'ny hevitry ny tsirairay par rapport amin'le feu de coutume fa ny zavatra marinina sy averiny eto zany ny zava-dehibe taty akoatra ny filazana ny hevitry ny tsirairay dia ny mazava tsara ny fampalalana amin'ny besiny maro amin'ny fomba ofisialy ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena ny SADC tamin'ny 20 mai satria iny fanapahan-kevitra iny nandraisana ny hevitry ny délégation tsirairay afaka taty Gaborone taty dia efa fantatra ny SADC mihitsy zao iza no manaiky ny fanapahan-kevitra iny dia iza no mitsipaka ny fanapahan-kevitra iny fa itsika ho tsy tsika niteny an'izay fa veloha izany niteny an'izay amin'ny farakana folo volana jona sabotsy io amin'ny sabotsy zao any Centre-taune Afrique du Sud fa raha ohatra andriamatoministra tanterana ny Madagasikara le fanaovan-tsoni mampametram-panontaniana zany hoe izy le anao soni any Madagasikara zany andriamatomary Karavalomana nefa voafatra fa mbola tsy afaka miverina mazava ke zany zao e za zany tsy te elo lalana ny SADC fa mazava ho azy zany ny olona tsy manaiky le fanaovan-tsonia dia tsy tonga any Madagasikara zany anao soni izy raha deko tsy afaka miverina any Madagasikara efa mazava kely izy fa zany hoe tsy tiako zany hoe za teny milohan'ny SADC zay organisateur le médiation zany fa velao izy niteny azy amin'ny sabotsy izay zany no azo tena sara manana ampina zay faraparany le votory Justin ny hoe anampina moa tsy de hoe misy anampina fa tena mipasoka nefa malama ihany satria voalaza ny ministre Roly Mercia ihany koa ny tena hoe votoatiny fa ny fisaorana zany ny mpanelanelana ary fisaorana nataon'ny président Rofia Banda ihany koa zany ny vahoaka malagasy tamin'ny fahendrena zany zay netiny nafahana nama patonina izao toko hoe crise politique zao fa dia itsika moa samio taiman'andriamanitra ovirinaina fa dia manatena fa ao anatin'ny fotoana toko hoe ankalazana ny fetim-pirenena fa enina volana jona dia efa rivoka politique avao no antenana fa ianantsika Madagasikara saratsika izy hoe zany mitondra zay taverina fa